eo amin'izay taranja bola lavalava izay ny makasika ny makidy Madagasikara Sokajy Junior dia niatrika lalao ara-pirahalaina tany amin'ny faritry Bonkolava iny izy ireo tamin'ny farany herinandro lasa teo. Mazava loatra moa fa dia nivoaka nandresy ny ekipa makidy Madagasikara raha nikatroka tamin'ny ekipa voafatin'ny Bonkolava tsy niisa teto na nivokatra ny zava-dehibe fa ny fampahafantarana ity taranjy ity tany amin'ny faritra iny. Ny faran'ny herinandro lasa teo dia nampiseho zany taranja bola lavalava izay tany amin'ny faritry Bonkolava iny ny makidy Madagasikara. Arak'izany dia nisy ny fananana izay nikatrohan'ny makidy Madagasikara tamin'ny ekipa voafatin'ny Bonkolava. Mazava loatra fa nandresy teto ny ekipa pirenena malagasy tsy nivokatra ny zava-dehibe hoy ny mpikarakara fa ny fampahafantarana ity taranjy ity any amin'ny faritry Bonkolava iny. Karazany hoe fa probobona irengibia aty amin'ny faritry Bonkolava Tsiromandidy dia ao anatin'izay moa zany no angalan'ireo ekipa voafatin'ny Tsiromandidy ireo traikefa ny makidy Madagasikara, zany hoe fa avy lenta zay zany dia mangala traikefa zay sady vakasa ho an'ny makidy Madagasikara zany sy le zandriny satria atsika malala fa ny zandra zao avy tany Afrika Atsimo izay nanao fifanana tany dia karazana fakahirizana ihany koa ny zareo hoe mbola afaka mba jerena foana ihany zareo amin'izao na dia misy ary ohatra hoe farisena kely tany. Niavaka ny hetsika izay nikarakarain'ny mpikarakara tamin'ity fandehanany makita ny Bonkolava ity satria nisy ny fandraisana anjara ny renim-pia Perla Noir tany amin'ny fiafaran'ny fotoana sy ireo mpanakanto maro samihafa.